Tato anatin'ny andro vitsy zay dia hita tsy haina fenina teny anivon'ny fiarahamonina teny fa niverina indray ny asan'ny jiolahy. Andro vitsy monja dia maro ireo lasibatry ny jiolahy, ireo jiolahy izay fantatra fa miaraka amin'ny fitaovam-piadiana hatrany. Isan'izany ny kalaky sy ny basy poleta. Manahoana kosa ny fandraisana andraikitra ireo ny eo anivon'ny polisy pirenena eo anatrehany izay atao hoe tsy fandriam-pahalemana eto Antananarivo renivohitra izay. Dia eo ary hoenointsika ny fanazavana izay nentin'ny commissaire central Ratsirombahina Germain eo amin'ny sariny Christian Rakotondramanga sy ny fanadidiny Lova Ramanatsoa. Nirongatra ny tsy fisian'ny fandriam-pahalemana teto an-drenivohitra indrindra ny fanafiana amin'ny tapiadina. Araka ny taremarika narosiny commissaire central Ratsirombahina Germain dia nahatratra efatra ny fanafiana amin'ny tapiadina na haratrana na nahafatesan'olona ary manodidina ny folo kosa ny fanafiana tsy totosa tao anatin'iray volana no trangan'izany rehetra zany. Miatra na ampitandro ny filaminana manoloana izany tranga izany. Farany teo a Nosobe le nahafatesan'ny olona le rangahy grossiste iny faritra ny Nosobe iny dia talohan'iny faritra ny Ambolokandrina sy Avaratra Akatso dia iny faritra ny Ampanitokana sy Andraisoro iny koa tsy fenina zany. Dia ohatr'izay koa ny faritra iny Ando Atapenaka iny, zany hoe le faritra be olona ary marina fa faritra be couloir sady maizimaizina tsy ampy fahazavana raha ny amin'ny tsirony resahana. Ny antony dia mety maro samihafa satria ny ataon'ny police nationale indrindra fahazaitina ny filaminana misy tranga zavatra ohatran'io tsy maintsy manao analyse ihany koa, manadiady, manao fanadiadiana. Zany ny atao fanadiadiana io dia mba ahafantarana itilina hoe inona ny antony ary mba ahafahana koa mitondra ny riposte na ny fepetra rehetra anatrehana anzana ny anafanana azy. Ny fepetra efa raisin'ny ataon'ny police nationale hatramizay ary vomaika amafisina azy dia ny fametrahana sy fandefasana ny polisy, tarika polisy na mandeha tongotra io na mandeha amin'ny fiara any amin'ny quartier any ary manao tetika ndraiky koa zay zao miditra any amin'ny elakelatrany na dia maizina aza ny any. Ohatran'ny efa niraisina hatramizay dia misy andehana polisy apetraka, zany hoe prépositionné dia fa apetraka amin'ireny quartier mafapana ireny mba hisian'ny intervention na famonjena faran'izay aingana raha ohatra ka misy fanafiany ary dia misy tokoa io. Miantso ary manentana amin'ny fahamailona trano ny polisy nasionaly amin'ny alalan'ny fanakalozana sy ny fanomezam-baovao. Raha ohatra ka le olona tafina fanandrina amin'ny jiolahy mandritra ny minitra maromaro 20 minitra 30 minitra kanefa tsisy miantso polisy dia mazana efa lasa ny jiolahy zay vao miantso polisy. Mety afaka adiny ray io afaka adiny roa. Zay no anaovana fanahitanana etony. Ny andro rehetra io dia 017 io. Raha ohatra ka somary tarataraika kely io dia noho ny réseau zay fa raha mba miinsista kely fotsiny ny olona dia tsy maintsy tafiditra. Ny 022 227 35 022 227 35 na 22 281 70 22 281 70. Io dia ny standard ato amin'ny police nationale. Fa misy koa ny an'ireo zay sabatra raha manokana, unité manokana zay misahana ny vonjitaitra toy ny unité d'intervention rapide 034 05 517 22. Averiko 034 05 517 22. Dia ny an'ny police secours filazana azy na ny intervention police secours 034 05 998 85. 034 05 998 85.
araka izao dia nao mafisina ny fepetra ho fitandrovana ny fandriam-pahalemana eto andrenivohitra mba hisorohana ny asa ratsin'ireo jolahy. Efa tafiditra ao anatin'ireo fepetra voatanisa tetsy aloha ny fitandrovana ny filaminana mandritra ny fetin'ny Pentecoste.